Vaovao afatateraka indray kosa tamin'ny fivoriana fanao isan-kerin'andro iraisan'ireo tompon'andraikitry ny fandriampahalemana ao anivon'ny tafika ny zandarmariam-pirenena ary ny polisy-pirenena androany. Efatra ambin'ny folo ny volana janoary 2024 dia nojerena manokana ny ady amin'ny sinto-mahery sy ny asan-jiolahy eto Andrenivohitra ary nisy indrindra moa ny fepetra izay nivoaka tao anatin'izany. Rahana ny mividy volamena tsara-dalàna amoron-dalana izay mampitombo ny sinto-mahery, toy izany koa ny fivarotana na fanaovana fanamiana miaramila na mitovitovy aminy ka heverina ho jiolahy izay mbola minimanao izany satria ireny no entin'izy ireo manafika. Ny mpitandro filaminana ihany koa dia tsy mahazo manao fanamiana raha tsy miasa ary tsy azo atao ny fanamiana tsara-dalàna sy miafinafina na ny tenue panaché. Tapakary fahaverina ny patrouille militaire andeha amin'ny fiara emo sécurité ka tsy hisy fandeferana izay mbola minimandika andreo fa samborina avy hatrany. Ankoatr'ireo dia mbola nasiana tsindrim-peo ny fanajana ny lalàna amin'ny fifamoivoizana indrindra ho an'ny mitandro filaminana izay hita fa tsy manao casque raha mitaingina moto, tsy manao ceinture de sécurité rehefa mitondra fiara. Eo amin'ny asan-jiolahy ny seho indray dia ny sivy ny trangany seho, 17 ireo voasambotra ary jiolahy 2 maty voatifitra, ray naratra tao anatin'ny herinandro araka ny tatitra avy amin'ny zandarmariam-pirenena. Nisy 5 ihany koa anefa mpitandro filaminana naratra ary 3 ny fokon'olona, raha fokon'olona 2 hafa namony ainy noho ny asan-jiolahy. Mitoy ny ezaka izay mbola any tanana ny fahatsiarovan-tena ny tsiraray, ny laharana maitso maimaimpoana etsoina vonjy dia averina trano ho an'ny zandarmariam-pirenena fa ny 305 Telma RTL Orange, 119 kosa ny RTL, ary efa hiasa tsy ho ela ihany koa ny 119 Telma izay vatana avy hatrany any amin'ny tombony sandary ao amin'ny distrika akaiky anao indrindra.